Faly miarabantsika tsirairay avy indray tsy ty alahady fa 7 volana May ity ary manoa fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Tonga mofon'aina ny androany isika nefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ko Andriamanitra misaotra anao indray fa maino tombontsoana tombonandro izay tsy ty maraina ity. Angataka aminao izay mba hanokatra ny fomam-panahinay handray ny teninao izay mampahery anay sy hanorina alanay mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Eo tenin'ny mofon'ainantsika androany dia manao hoe sakaiza avy any an-danitra. Sakaiza avy any an-danitra nalaina amin'ny Mateo 7:20 manao hoe izao momba anareo mandrakariva mba rapatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy ao amin'ny tenantsika isika, izay fiainana sy famonjena ary fahamarinana ho antsika izany. Na iza ilay antsika dia tsaroantsika hatrany ilay malala antsika. Mitoetra ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny finoana velona isika, momba antsika ny fanatrehan'Andriamanitra ary rehefa tsapantsika izany dia manjary babon'i Jesosy Kristy ny fisainantsika. Mifandrindra amin'ny fahatsapantsika tsara izany fanatrehana izany ny fiainam-panahintsika. Toy izany no niarahany Enoka nandeha tamin'Andriamanitra ary mitoetra ao am-pontsika amin'ny alalan'ny finoana i Kristy rehefa dinitsika lalina ny hoe iza moa izy ho antsika. Manao ahoana ny haleibean'izay nataony ho antsika eo amin'ny trafim-panavotana. Ho faly indrindra isika eo ampisaintsainana ny amin'io fanomezana lehibe nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao sy ho antsika manokana io. Manana hery miafina, manana hery mifehy toetra manontolo izany fisainana izany. Tiako iraikitra ao an-tsainao fa manana sakaiza avy any an-danitra ianao izay ombanao mandrakariva raha tianao izany. Fa hoy izy hoe ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra misampy fa isika no telopolon'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy handeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy oloko. Araka ny isaintsainana momba an'i Kristy no ahatonga ny toetra ho voavolavola tahaka ny an'Andriamanitra. Mameno ny fisainana, ny fahatsapana, ny fahatsarany sy ny fitiavany. Rehefa mijery ny masoandro ao anatin'ny famirapiratany be voninahitra isika na vetivety izany any, rehefa miala aminy masontsika dia mbola hitantsika eo amin'izay rehetra jeren'ny masontsika hatrany ilay masoandro. Toy izany koa rehefa mibanjina an'i Jesosy isika, izay rehetra jeren'ny masontsika dia ahitantsika ny endriny. Izy ilay masoandro ny fahamarinana, tsy zavatra hafa mety ho hitantsika na lohahevitra hafa ankoatran'izay mety ho resahantsika. Maneho ny tara-pahazavan'ny fahamarinana izay mamiratra sy feno fifaliana isika amin'izay rehetra mifanerasera amintsika. Manjary voaova ny toetrantsika satria voton'ny fahaizan'ilay tiantsika sy nanolotra ny tenanao antsika, ny fontsika sy ny fanahintsika ary ny saintsika. Ary izany indrindra no mahatonga antsika hanao zavatra mendrika mandrakariva satria fantatsika ilay naneraka antsika. Fantatsika ihany koa ilay ao anatintsika. Aoka isika hitondra tena amin'ny fitiavana, faharipo ary koa fankasitrahana n'Andriamanitra mandrakariva. Dia mba ao aminao tokoa anie izany teny izany amin'ity maraina ity. Raiso ao aminao tokoa ny Tompo ary vohay ny varavaran'ny fo mba ahafahany manjaka eo amin'ny tontolo mpiainantsika tsirairay avy. Amen. Nay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra manome fitiavana anay mandrakariva ary tsy mamela anay irery amin'ny fotoana rehetra, manome anay ny fandresena ihany koa. Ampio mandrakariva izay tombo fahatokiana sy finoana aminao ka tsy salasala satria manana anao, manana ny rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Mofon'aina,
Miaro